Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamirahaba antsika riavako malalatra ity talata faha 12 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika riavako dia ny bokin'ny Genesisy. Genesisy toko faharoa amby roapolo. Genesisy toko faharoa amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Genesisy toko faharoa amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Rehefa afaka izany zavatra izany dia ny zan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hozy taminy. Ry Abrahama ary hoy izy, intia ary hoy izy, ento ny zanakao, ny lahy tokanao izay tianao dia Isaka, ka makanesa any amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatitra ho dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao. Ary nifomaraina koa Abrahama dia nanisy lasely ny borikiny ka nitondra zatoviny roalahy koa niaraka taminy sy Isaka zanany. Ary namaky ny hazo hataina amin'ny fanatitra ho dorana izy dia niainga ka nakany amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Nohony tamin'ny andro fahatelo Abrahama dia nanompo ny masony ka nahatazana ny tany tery lavitra ery. Ary hoy Abrahama tamin'ny zatoviny, mijanona eto amin'ny borika anareo fa izaho sy ny zazalahy handeha ery ary hivavaka izahay dia hiverina eto aminareo indray. Dia nalainy Abrahama ny hazo hataina amin'ny fanatitra ho dorana ka natataony any Isaka zanany. Fa izy kosa nitondra ny afo sy ny antsy teny an-tanany ary dia niara nandeha izy mianaka. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainkany na hoe rikako dia hoy izy, inty aho anaka. Ary hoy izy, indreo ny afo sy ny kitay fa aiza kosa izay ondry atao fanatitra ho dorana. Fa hoy Abrahama, anaka, Andriamanitra no nahita izay ondry atao fanatitra ho dorana dia niara nandeha izy mianaka. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra taminy izy dia nanorina ny alitara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay dia namatotra ny saka zanany izy ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ny kitay. Ary Abrahama nanindrotra ny tanany ka nandray ny antsy mba hamonoany any zanany. Fa niantso azy ilay anjelin'i Jehovah tany an-danitra ka nanao hoe, ry Abrahama, ry Abrahama. Ary kosa izy, inty aho. Dia hoy izy, aza manindrotra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao, fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia ny lahy tokanao. Ary Abrahama nierika nijerika, indro nisy ondry lahy teo afovoany, voasangazotry ny kirihitr'ala ny tandrony dia lasa Abrahama ka naka ny ondry lahy hananatitra azy ho fanatitra ho dorana ho solony zanany. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantara tsy dia zoviana loatra amintsika kristianina ry havana ity asehon'ny bokin'ny Genesisy amin'ny soramandry hoe nizahan'Andriamanitra toetra any Abrahama. Raha toa ka somary mamaky ity andinin-tsohatra masina ity maimaika isika dia afaka mahatakatra ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika pino. Inona moa ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika pino? Inona ny zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika pino? Dia misy toetra roa na telo izay azo jerena maimaika amin'ity andininy faharoa amby roapolo, toko faharoa amby roapolo ity. Ny voalohany dia izao, ny tian'Andriamanitra ho takatritsika dia ny fitiavantsika azy dia tokony ho lehibe lavitra noho ny fitiavantsika ny zavatra natolony antsika. Eto ilay fihizaham-toetra dia toy ny fametrahana fanontany amin'ny Abrahama manao hoe iza ny tianao, zasa ilay zanakao. Na hoe inona ny tianao kokoa, Andriamanitra ve sa ny zavatra natolotr'Andriamanitra anao? Misy zavatra izay nirianao mafy tamin'Andriamanitra
nirinao ary tsy nanananao ary efa tsy noeritreretinao hanananao mihitsy aza no iny omen'Andriamanitra anao maimaim-poana. Ary rehefa azonao lay zavatra, iza ny tianao? Sao de le zavatra nomen'Andriamanitra ny tianao mihoatra no Andriamanitra. De mametra-panontaniana zany Andriamanitra amin'ny Abrahama eto manao hoe iza ny tianao? Zasa le zavatra natolotra anao. Dia asehon'ny bokin'ny Genesis zay fandresen'ny Abrahama zay hoe Andriamanitra ny tiany noho ny zavatra natolotr'Andriamanitra. Zany hoe tsy sampy zany lay zavatra nomen'Andriamanitra ny Abrahama fa fanomezana fotsiny ihany. Tsy tian'Andriamanitra ho sampy ny fahasoavana omen'Andriamanitra antsika. Zay ny voalohany. Tian'Andriamanitra ho ao an-tsaintsika pindro zany lay hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Zany hoe tiavan'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra. Fa ny faharoa zay hevim-pana jerena amin'ity andininy ity maimaika de ny fankatoavana an'Andriamanitra. Moa ve mankatoa an'Andriamanitra isika sa be famaliana? Moa ve mankatoa an'Andriamanitra Abrahama eto? Tenenin'Andriamanitra manao hoe ndao ianao mandeha makanesa any amin'ny tany Moria, antero any ny fanatitra hodorana ny zanakao dia moa ve mankatoa? Dia tian'Andriamanitra ho takatritsika zany fa Andriamanitra dia Andriamanitra topoina ao anatin'ny fankatoavana. Andriamanitra hajaina, Andriamanitra matahotra ka ilany taky fankatoavana amintsika pino. Tsy fisalasalana. Ary ny fahatelo zay asehony ity andininy ity de zao Andriamanitra mahafantatra ny hitondrana antsika. Ary zay no nasehony Abrahama teto hoe sady nankatoa izy, ny tian'Andriamanitra izy, no nino zay tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainany. Nino fa ny Andriamanitra ny de Andriamanitra zay mahafantatra ny hitondrany ny fiainany. Hitantsika amin'ny andininy fa dimy eo manao hoe Abrahama nyteny tamin'ireo zatoviny hoe mijanona eto ianareo fa izaho sy ny zazalahy andeha akery ary hivavaka izay de hiverina eto aminareo indray. Zany Abrahama zany eo na dia nitakian'Andriamanitra lay nizaranao atao sorona ary de resy lahatra ihany Abrahama manao hoe mbola hiverina eto zay fa andeha hivavaka zay de hiverina eto. Ho nandainga ve Abrahama? Tsia, fa tena nino Abrahama. Ary zay koa no mahatonga ny Abrahama mbola niteny tamin'ny saka hono zany manao hoe aiza zay zanako zay ondry atao sorona na zay zanak'ondry, dia namaly Abrahama manao hoe Andriamanitra no mahita, Andriamanitra no mahita zay ondry atao fanatitra hodorana. Zay finoana zay zany, zay dia tian'Andriamanitra hananantsika pino. Hoe manana le finoana ve isika ao anatin'ny lalan-tsarotra tsy maintsy diavina, ao anatin'ny lalana manahirana zay heveren'Andriamanitra diavintsika, moa ve manam-pinoantsika, mahatoky an'Andriamanitra ve isika? Ro zavatra teto dia azo jerena atao ndray mijery fotsiny ao anatin'ilay tantara ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fankatoavana an'Andriamanitra ary ny fahatokiana an'Andriamanitra. Fa raha toa ka jerena lalindalina kokoa, mametraka fanontaniana isika, tena ilaina tokoa ve? Tena tsy fantatr'Andriamanitra ve Abrahama? Tena ilain'Andriamanitra ve mamantatra ny fon'ny Abrahama? Fa nga moa Abrahama tsy efa fantatr'Andriamanitra hatrany amin'ny Genesis 2:12, Genesis 2:10, Genesis 2:17 de efa nahafantatra ny finoany Abrahama. Abrahama nge nanaiky nandao ny tranony rainy, ny fianakaviany, nanaraka an'Andriamanitra tamin'ny lalana zay nitondran'Andriamanitra azy. Tena ilain'Andriamanitra ve mamantatra ny finoany Abrahama? Tokony efa fantany. Inona ary ny dikan'iny zahatoetran'ny Abrahama ahoana indray Andriamanitra? Fa nga mila ilana mpahafantarana an'Andriamanitra ve ny finoantsika, ny vetratsika? Fa nga tsy efa fantatr'Andriamanitra moa isika. Dia izany fanontaniana izany dia asehon'lay mpanoratra jiosy frantsay anankiray antsoiny hoe André Tsoraki zay teolojiana marina fa
avocat izy marina fampahalalahana isany tahaka zany, fa azo lazaina ho teolôjiana satria nanao heviteny maro momba ny testamenta taloha ity jiosy zay frantsay ity, ary nandika baiboly mihitsy, nandika ny baiboly hébreu io izy ho amin'ny teny frantsay, misy natsoiny hoe la bible de Chouraki, André Chouraki. Ary dia i André Chouraki rehefa namoaka ty heviteny Genesis toko faharoa amby roapolo ty dia nataony hoe Akeda Itsaka ny anarany izy ity, zany hoe tsy ny zanany toetra ny Abrahama no ataony lohatenin'izy ity, fa nataony hoe Akeda Itsaka amin'ny teny hébreu, zany hoe namatorana any Isaka, ny namatorana any Isaka, zany hoe tsindrina André Chouraki, tsy lay fizahany toetra ny Abrahama ny tsindrina eo, fa ny famatorana, ny fatorana nataony Abrahama any Isaka zanany. Ary dia ity mpanao heviteny ity zay nanazava manao hoe tsy azony Abrahama ny tian'Andriamanitra lazaina azy. Izy zany de manazava manao hoe tsy de tena fizahan-toetra loatra ity Genesis toko faharoa amby roapolo ity ny tena tian'Andriamanitra natao. Lalina kokoa no am'izay atao hoe fizahan-toetra zay ho André Chouraki ny dikan'io Genesis toko faharoa amby roapolo io, fa tsy azony Abrahama ny zavatra tian'Andriamanitra ny teneny. Ary zany de mampianatra antsika manao hoe ndraindray tsy takatritsika ny sitrapon'Andriamanitra, raha takatritsika hatrany ambolohany ny sitrapon'Andriamanitra de tsy nilain'i Jesoa, fa tsy takatritsika mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra, zay nahatonga an'i Jesoa nidina tetỳ ambonin'ny tany. Tsy fantatritsika Andriamanitra, na de nanaraka na dia nanaraka nanaiky any Abrahama, nanaiky ny tompo ary Abrahama, nankatoan'Andriamanitra ary Abrahama, de zao tsy tena fantatry Abrahama tsara Andriamanitra hoy Chouraki. Ary dia zay no mahatonga an' Jesoa aty amin'ny testamenta vaovao nazava manao hoe tsy misy mahafantatra an'Andriamanitra afa-tsy amin'ny alalako. Zany hoe tsy voatery ho takatritsika olombelona ingeny momba an'Andriamanitra, fa ao amin'ny Jesoa sy ny asany fanahy masina no mahatonga antsika tena mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra. Na de tsy nazavain'ny Chouraki amin'ny Tsiprieny azy zany, fa izy manao hoe tsy tena fantatry Abrahama loatra, tsy azony Abrahama loatra ny tian'Andriamanitra teneny. Ina ny antony? De raha mamaky raha andininy vitsivitsy isika ary, dia hoy Chouraki manao hoe lay hevitry lay teny, ny heviteny zany lay voambolana nampiasaina zany aloha, manao hoe andininy faharoa, ary hoy ny tompo, ento ny zanakao ny lahy tokanao zay tianao, de Isaka ka makanisa any amin'ny tany Moria, ary atero any izy ho fanatitra hodorana amin'ny tendrombohitra anankiray zay ho lazaiko. Dia ina nataony Abrahama? Nanao Akeda izy, ny fatorany Isaka de nentin'ny tany. Fa lay voambolana hoe ento ny zanakao ka atero any atao fanatitra hodorana, de izao le hoe ento atao fanatitra hodorana, tsy fanatitra loatra ny tena dikany hoy André Chouraki. Lay voambolana hoe ala, hoe ento atao sorona izy, de izao lay sorona moa ny dikany offrande, ola, dia tsy hoe ny dikany tsy hoe fanatitra ny dikany teny voalohany, fa hoe mampiakatra, manondrotra, mapakatra, manao zay hisondrotana, manabe. Zany hoe ny tian'Andriamanitra tenenina hoy André Chouraki tamin'ny Abrahama dia tsy famonoana taranaka akory ary, fa famelomana ny taranaka, famelomana ny zanaka hoe raiso ny andraikitrao, asondroto ny zanakao, halehibiazo ny zanakao, ataovy zay hisondrotana, ataovy zay halehibe azy. Ny dikany teny hoe ola, zay offrande raha teo, monter na koa escalier, milaza zavatra misondrotra, milaza zavatra miakatra, ento any an-tendrombohitra izy. Ka hoy Chouraki manao hoe tsy takatry Abrahama ny heviny, fa hoe ny teniny teny hoe ndany ianao mitady-dalana anjanakao, vao mainka no fatorany Abrahama indray izy, zay mahatonga an'le teny hoe Akeda, vao mainka ny fatorany Abrahama, toy ny hoe i Abrahama de toy ny namatotra anjanany, toy ny fe anjanany, toy ny nangeja anjanany, fa Andriamanitra kosa nanafaka manao hoe ento izy, alehibiazo izy, asondroto izy, ataovy zay ahalehibe azy, tahaka ny tenenan'ny tompo tamin'ny Agara manao hoe tantany ny zaza ka mandehana, fa ataoko tonga firenena lehibe izy, de tahak'izay keo Abrahama eto mandehana, tantany ny zaza, atrondroto ny zaza, ataovy zay ahalehibe azy.
ary dia izay toe-panahy zay hoy Soraky ny tena tiany ny tompo takatry Abrahama. Ary raha mijery ny tantara isika, raha mijery amin'iny faritra Moyen-Orient iny zany hoe tsy amin'iny ihany moa zany fa atao hoe hatramin'ny faritra misy ny Khorasan fertile, ray manontolo iny zany hoe atao hoe hatraty amin'ny faritra Iraka, Iran sy ny sisa rehetra, Jordanie sy ny manodidina rehetra iny zany, dia tamin'ny andron'ny Abrahama de zao be de be ny firenena nanao sorona zanaka, nanao sorona olona ary nanao sorona zanaka. Reo Kananita, ny Amonita, ny Amorita, ny Jebosita, ny Girgasita, zany rehetrany de samy nanao sorona zanaka avokoa. Ary dia izay toetra zay ny tian'Andriamanitra ravana am'ty Genesis toko faharoa amby roapolo ty, izay perversion religieuse zay fahavetavetana ara-pivavahana zay mihitsy ny tian'Andriamanitra ravana am'ty Genesis toko faharoa amby roapolo ty hoe ny zanakao tsy ataonao sorona fa asondrotrao, ny zanakao ry Abrahama, ny zanaky ny mpino, ny zanak'Israely de zao tsy atao sorona fa asondrotra, tsy atao sorona fa atao zay isondrotany, atao zay ahalehibe azy, tsy fatorana fa atao zay ivelarany, atao zay ahatonga azy ho amin'ny amondrindra eto any an-tendrombohitra izy. Ary eo am'ty Genesis toko faharoa amby roapolo ty no mifarana izay toe-tsaina hoe tsy manao sorona zanaka izany. Ary asehony bokin'ny Genesis, ny Torah, ny bokin'ny mpanjaka, ny bokin'ny faminaniana, ny fahavetavetana ireo mpanompo samby zay nanao sorona olona, nanao sorona anarivony amin'iny faritra ataontsika hoe ny Moyen-Orient hatrany Proche-Orient iny ara ny karazana tempoly zay namonona nanaovana sorona olona, nanaovana sorona zanaka. Ary dia raha vanity Genesis toko faharoa amby roapolo ty, izany perversion ataontsika hoe religieuse zany zay mandrava ny fahavetavetaniny mihitsy zany eto, ary izay toe-tsainy zay ny tiany raha jerena lalina de izay ho Soraky ny dikan'io hoe manomboka eto de izao tsy olona akory, sorona olona mahafaran'Andriamanitra fa ny fanatitra toy ny ondry, toy ny osy, eo zany lay mahavaovao be ny fivavahana Kristy, fivavahan'ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra ny Abrahama, ny Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, ny Andriamanitra Ray aman-dreny Jesosy Kristy tompo de tsy Andriamanitra manao sorona olona na manao sorona zanaka na mitahaka zany, tsy Andriamanitra mitaky Andriamanitra fa Andriamanitra mpanome, tsy Andriamanitra miandro tolorana Andriamanitra fa Andriamanitra mpanome, tsy Andriamanitra manome tsy fohifohy Andriamanitra ka hoe ity manome anao zavatra zay tsy nanananao de avy eo alaina indray iny, tsy zay Andriamanitra ho Soraky, fa Andriamanitra de Andriamanitra fitiavana. Rehefa manome Andriamanitra de manome feno, rehefa manome Andriamanitra de manome tanteraka, fa tsy hoe manome izy de atakalo rehefa avy eo, sanatria ohatrany resaka mpisotro toaka hoe donona tapany de manome herany, sanatria de sanatria Andriamanitra tsy zany. Andriamanitra rehefa nanome any Isaka de nanome azy feno any Abrahama, fa tsy hitaka indray izy ny any Isaka rehefa avy eo, fa Andriamanitra tsy manome tsy fohifohy zany, fa rehefa nomeny ianao iny de manome izy. Ary dia hitantsika fa amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo io manamafy an'izany teny zany manao hoe tsy niaro sasaka amin'ny teny hebreo, zany hoe tsy nitazoninao fa navelanao andeha izy, navelanao teny hoe sasaka dia retenir, zany hoe tsy ngiazanao izy fa nomenao fahafahana, navelanao nandeha. Izay toe-tsainy zay ny tiany Soraky ho azontsika hoe tsy azon'ny Abrahama ny sitrapon'Andriamanitra momba io zany dia malomena antsoina hoe teolojian'ny taranaka ity Genesis toko faharoa amby roapolo ty, hoe zava-dehibe ny andraikitry ny ray amin'ny zanaka, fa adidin'ny ray ny manabe anjanany, taizan-janany, tsy ny mamatotra azy fa manao zay isondrotany. Ary porofon'izany ho Soraky de izao jerentsika tsara amin'ny andininy fa nametra-panontaniana Isaka nanao hoe ary hono marikaky na hono maridada, aiza zay tsy ondry fa zanak'ondriny aho, amin'ny teny malagasy ondriny aho, agneau izy amin'ny teny frantsay, hoe aiza zay agneau na aiza zay zanak'ondry atao fanatitra. De Abrahama ny teny manao hoe Andriamanitra ihany no hanome antsika zanak'ondry. Fa rehefa nitoy ny tantara de zao andininy fa fahatelo ambin'ny folo
dia hoy ny 20 ary Abrahama nierika de indro nisy ondry lahy, tsy zanak'ondry no nomen'Andriamanitra fa ondry lahy na hoe rain'ondry. Rain'ondry zany bélier, rain'ondry zany no nomen'Andriamanitra atao sorona fa tsy zanak'ondry. Abrahama ny teny hoe Andriamanitra nome antsika zanak'ondry fa tsy zanak'ondry no nomen'Andriamanitra fa rain'ondry. Izany hoe ny rainy no manao sorona fa tsy ny zanany, ny ray no atao sorona fa tsy ny zanaka. Raha am'ty adaro ty zany hoe eo le teolojia hoe ny raim-pianakaviana no manao sorona no atao sorona, raha zay lalazana azy hoe no manondritra no mamoy ainy mihitsy ary ho an'ny taranany, fa tsy ny taranany akory no vonoina fa adidiny ray aman-dreny ny manondritra ny zanany. Mety hatramin'ny fahafozana ny ain'ny ray aman-dreny mihitsy ary mba hanondrotana ny taranaka. Zay le hoe lay zanak'ondry tsy zanak'ondry no nomen'Andriamanitra fa rain'ondry. Nefa koa malala raha toa ka jerena ary zany fomba fijery lalina izany de izy Andriamanitra ity Genesis 2:2 ty zany tsy hoe fizahan-toetra ny Abrahama ka mahatonga an'Andriamanitra hafantatra ny Abrahama fa fampahafantaran'Andriamanitra ny Abrahama hoe izy. Zany hoe ty Genesis 2:2 ty tsy mampiharihary ny finoany Abrahama ihany fa mampiharihary ny toetran'Andriamanitra zay tia no takatritsika. Tiany Genesis 2:2 fantatritsika hoe inona moa ny toetran'Andriamanitra. Andriamanitra de fitiavana, Andriamanitra de zao mpanome atsika, Andriamanitra mitaky atsika hanao zava-dehibe ny taranaka, tsy hanao sorona ny taranaka ho amin'ny tsy hoe tsy miraharano avy ny taranaka fa Andriamanitra mitaona hitsinjo ny taranakitsika. Andriamanitra zay manome atsika koa fa tsy maka amitsika. Zay zavatra ilain'Andriamanitra de efa omeny atsika de ny meloha. Hoy ny protestanta manao hoe menao afaka manome ange satria efa nandray. Ny Andriamanitritsika de Andriamanitra manome atsika, manolotra atsika ary avy am'izay nomeny atsika ihany no afahantsika manompo azy. Afaka manome isika satria manome Andriamanitra, afaka manolotra isika satria efa nandray isika. Noho zany tsy mamorona ny tsy misy isika am'izay omentsika n'Andriamanitra fa zay efa nomen'Andriamanitra atsika ihany no omentsika azy. Ary raha mitaky amitsika Andriamanitra de zao zay zavatra takiny amitsika tsy maintsy efa nomeny atsika meloha. Afaka malala io Andriamanitra fitiavana io Andriamanitra manome andraikitra atsika io Andriamanitra azotsika itokisana io Andriamanitra zay efa nampahafantariny Jesosy atsika io fa tia atsika ary nameny zanany malalany mba hamonjy atsika hahatonga atsika ahafantatra azy, hahatonga atsika akaiky azy. Io ny Andriamanitra tsika de topotsika amin'ny finoana, topotsika amin'ny fankatoavana, topotsika amin'ny fifaliana, topotsika amin'ny fanetretena ary topotsika ao anatin'ny fahatserovana fa naiza misy atsika de eo ankelantsika Andriamanitra. Ivavakitsika. Tompo ampisaotranao zay noho ny amin'ny teninao zay azony anovakiana ka manantitrantitra ty anatinay fa mitaky finoana sy fankatoavana, fanetretena, mitaky fanekena ny fandaminanao ianao amin'ny fifandraisanay aminao. Kanefa koa mampahafantatra anay ianao fa ianao de Andriamanitra fitiavana, ianao de Andriamanitra saro-piaro am'izay taranaka nomenao anay ka mametraka anay hanana adidy eritreritra no avy ny taranakay ny zanakay mba hahatonga azy reny hisondrotra, hahatonga azy reny ho reharehanao. De mivavak'izay Tompo io ty tontolo andronay ity ho tontolo andro hanarahanay ianao, ho tontolo andro hifalianay, ho tontolo andro hijerevanay ny hafa fa tsy ny tenanay ihany. Eo anay ny fahasalamana heri-tanjaka ahafahanay manompo anao amin'ny fifaliana. Rakofy amin'ny fahasoavanao Tompo ny tontolo andronay anio. Mamelana helokay, mamindrafo aminay am'izay rehetra mety ho tsy tanterakay na nandrasanao taminay ka tsy vitanay. Fa ataovy ety am-ponay mandrakariva ny fitiavana anao mihoatra noho ny zavatra rehetra ary ataovy mahazo antoka ao amin'i Jesosy zahay fa ny Andriamanitray de Andriamanitra manome izay ilainay, Andriamanitra manome izay mahasambatra anay, Andriamanitra mitondra anay amin'ny fitahiana mahatretiky. Misaotra Tompo malala. Amen.